Ho amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo a. Amen. Anomboka izao fotoana izao amin'ny fampom-pivavahana isika riavana. Andeha ary isika riavana hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny hira fahatelo ny andinin'ny voalohany eo amin'ny firana FFPM no iarahantsika mihira aorianan'izao teny ataon'ny mpitarika izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha Jehovah manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Ankinao amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Amen. Vavaka isika riavana. Ry Tompo Andriamanitra pahary anay eo. Misaotra anao izay no niasa amin'ny fanahinao masina, nanetsika ireto mpanomponao tonga marobe, mifanome tanana mba hanamboarana ny fiangonana any Karimbelo Ikongo izay rava amin'ny Batsiray. Misaotra anao koa izahay fa ny antoko-pira Korahita no tanana nampiasainao hanetsika ny olona rehetra hanao izany trano fiangonana izany. Indreto ary izay ry Tompo Andriamanitra eo. Hanolotra izay azo ny tananay atao no hifaly ihany koa aminao Andriamanitray ka iombona amin'izao fety masina treanay izao. Fenoy ny fifalianay Tompo, ary toany izahay avita ny asanao ka ho voninahitrao irery ihany anie ny fahavitany io trano fiangonana io amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Aoka hipetraka isika riavana. Andeha riavana ho vakitsika. Ny Matio 7:1-5 izay perikopa FJKM tamin'ity anio ity akatsika 4 izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, Tompoko, ny ankizilayako mandry ao an-trano marary ny paralisisa ka nijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho hanasitra anazy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambany tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrany ny ankizilayako. Ary izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray, mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa, avia dia avy izy. Ary amin'ny andevolayiko, ataovy izao dia manao izy. Ary no nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-minana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina ny velany, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tongava aminao araka ny ninonao, dia sitrana tamin'izany oro izany ny ankizilayiny. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ilay tantara enontsika teo riavana dia tantara n'ilay kapiteny izay nanana ankizilahy iray paralize. Paralize moa izany ilay paralisisy eo, fa tsy hoe farasisa akory araka ny tenen'ny olona sasany azy. Nanatona an Jesosy izy io ary ny teny izay ninony tamin'izany fotoana izany dia ity Jesosy ity mahavaha olana azy. Ary ditantsika eo amin'ny tantara fa tena nivany ny olana ary sitrana avy hatrany ny ankizilahy izay narary. Fa io zany dia mitovy amin'ny kisary hitantsika ankehitriny
izay isika rehetra zao zany. Ny Koraita zany zao mitovy an'ilay hoe kapiteny, ary ilay fiangonana FJKM-Mankarombelo izay nirodana dia mitovy amin'ilay hoe ankizilahy izay nirodana, tsy nijoro fa raha nijoro izy taloha dia simba mibatsiray, ary ankehitriny izy dia nirodana tanteraka, zany hoe paralize zany ilay trano fiangonana. Dia izy ary zany ilay solotenan'i Jesoa. Isika manatrika zany zao ny solotenan'i Jesoa izay ny rahan'i Jesoa. Matsiaro ny tenin'i Jesoa isika ny amin'izany no hoe raha andeha i Jesoa dia nanafatra tamin'ny mpianatra ny hoe ianareo raha tena mino ahy dia havita asa lehibe noho izao. Dia isika zany mety eritreritra hoe zay ve ho Jesoa e? Fa eto zany ry havana, sahita tahaka ny Jesoa ka ny teny nanao hoe ho avy ao hanasitrana azy. Amboarina ary ilay fiangonana ny Karombelo sa ve isika miteny manao hoe ho avy ao hanamboatra azy? Izy moa trano zany ilay ho amboarina, ho avy ao hanamboatra azy. Sa dia eritreritra ny hoe dia tsy ho vita zany e. Fa matoa ry havana, renesitsika zany matoa isika tonga eto amin'ity toerana ity dia tian'Andriamanitra seho eo amin'ny fiainantsika fa miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika izy. Ary na inona ataontsika, ary na inona izay mety hitsangana, dia zao ny zava-dehibe, manangana finoana isika rehefa manangana zavatra ho an'Andriamanitra tahaka izany. Ary na toy inona dia hain'ny tompony mamaly fitiatsika amin'ny zavatra rehetra. Dia ny tompo anery havana hiasa ao anatintsika ka tonga antsika samy teny manao hoe ho avy ao hanamboatra azy ary zany trano fiangonana ao Karombelo zany dia hitsangana. Ny fanirianay moa zany ry havana dia amin'ny 15 septambra ho avy zao no saika nitokanana zany trano zany. Ny tompo moa manana fandaminany manokana izay tsy takatry ny saintsika. Misy aretina Covid any ankehitriny dia niato ny fanamboarana, kanefa tsy hitsahatra isika hangataka amin'ny tompo mba ho tanteraka sy vita zany. Ampitainay aminareo ry havana ny fahavitany zany trano zany, fa isika rehetrareto ny niara-ny asa, isika rehetrareto ny fanometanana na vita zany, ary dia ho voninahitr'Andriamanitra zany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana antsika ny fiadanany. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra tompo ty anay, izay nanome anay fahavelomana ito amin'ity tany ity, ary mariky ny fahavelomanay miasa izahay. Asainao miasa izahay. Ankehitriny misy asa miandry anay any Kongo, any amin'ny FJKM-Mankarombelo izay ananganana trano fiangonana Noravany Batsiray. Mahatoky izay ry tompo fa ho ampitombonao ny finoana ao anatinay ahafahanay manatanteraka izany fiangonana izany. Indreto ny mpanomponao maro samihafa, avy any avaratra, avy any atsimo, avy any andrefana, avy any atsinanana, tonga amin'ny fanometanana, tonga hiara-paly ihany koa aneo ny fahatsaranao Andriamanitra, fa raha miasa ianao tsy misy mahazakana. Ary izay dia fitaovana eo ampelantananao hiasa ahafahana manangana izany trano fiangonana izany mba hiseho ny voninahitra ao, hitombo finoana ny olona any amin'iny faritry Kongo iny, ary indrindra ihany koa hitombo finoana izahay amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Tononay vavakay ho amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompo tianay. Amen. Omentsika ny prezidanty ny Koraita ry havana ny fitenenana. Misaotra indrindra tompoko. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika ry havana no namahana ny fanahintsika mba hatanterahantsika ny sitrapony manoloana izany teniny izany. Dia anatanteraka ny tantaran'ny fiangonana isika. Tsy haiko hoe efa voninao ve ny sary ndao tsika itehaka isaorantsika rehetra aloha voninahitr'Andriamanitra e. Tsara ny tompo ry havana iteny amintsika amin'ny alalany tononkira sy ny teny mivantana eto izy ampatanjaka ny finoantsika. Hitantsika ihany ny sary fa ny fiangonana FJKM-Mankarombelo dia rava Batsiray tamin'ny 9 volana Janoary 2024. Zanaky ny fiangonana stagiaire tao no ny voatendry ny tandrina izany fiangonana izany rehefa nivoaka teny amin'ny toeram-panomanana. Ary rehefa nivoaka tany amin'ny toeram-panomanana izy ka nitandrina tany dia nitodika teo anivon'ny mpino teo anivon'ny FJKM manaritsy finoana. Fa na dia ny baiboly nentina nionana tamin'Andriamanitra ara dia tsisy, na ny trano nentina nionana tamin'Andriamanitra ara dia rava, dia ny atitanana tao amin'ny fiangonana izy mba hanolotra akanjo
anolotra baiboly, anolotra zay rehetra foy a mba entina nanampiana zany mpino a izay tao anatin'izany toerana zany. Ary raha nanaraka amin'ny vaovaontsika tamin'izany a ry zareo be maty indrindra karombelo tonga dia sarony. Ary zay raha nandeha nanao ny vizity zany nanao descente tany a dia azo a ohatra ny avon'izao dia miantona eny ambony eny mibozaka dia nitenendry zareo ohatra ny elan'ny rano tamin'ny batsiray nandalo izy zany hoe raha nyrefesiny dia manodidina 70 metre ka hatramin'ny 100 metre ny lalin'ny rano tamin'izany. Dia dobo taony tanànana karombelo ary rava tao anatin'izay zany a ny fiangonana izay nasen'i Jesosy Kristy a atsangany atokopirany koraity io. Ary ankehitriny a raha tany am-boalohany dia seka atao parpaing le izy dia nieritreritra zay hoe eto tendrombohitra eto moa ho avy indray a siklônina manaraka. Meny tombo tolotsaina zay satria vato daholo manodidina n'ilay fiangonana. Andao ataontsika vato ty fiangonana ty mba ho mafiorina ka tsy hahatonga ny mpino a ho sahirana intsony ao anatin'ny fionana amin'i Jesosy Kristy fa mba hisy ny fiangonana ahafahan'ny mpino a iona amin'i Jesosy Kristy ao anatin'ny vavaka. Dia lasa niova zany le FJKM akarombelo, lasa FJKM trano vato finoana akarombelo io kongo. Ary tena nataon'ny koraita ampinoana satria pasteur Olov Marcel zay zany ny mpitandrina ny tendren'ny foibe FJKM hitandrina ao anatin'izany fiangonana zany. Dia rehefa nanaiky ny koraita tao anatin'ny 570 taonan'ny koraita tao anatin'ny 2 taona lasa zay mety amintsika io fa tantanana 0 ariary fa ny finoana dia natanjaka. Rehefa nanaiky zany zay mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy a misy ny sakatsakany eny fa maro mitrotro-bavaka ary maro koa manohana. Reny zany dia hoe nampaherezana ny mpino hoe na tsy tonga tany ary anareo satria miala kilometra maromaro eo vohim-peno izy. Ary raha tonga eo ikongo izy a dia mandeha tongotra 20 kilometatra dia na tsy tonga any ary anareo dia efa misy dia tanana lehibe any. Toy izao ataontsika izao mandray valim-pitiry havana eo anatrehan'i Jesosy Kristy satria natao amonjena ny fanahy io toerana io. Raha atao koa isa maraina isy ilay fivoriam-bavaka isa maraina toy ny fanaontsika le amin'ny FJKM rehetrarehetra dia misy koa ny alahady. Amin'ireny rehetrareny tsika tsy manatrika any a fa misy fanahy fo maro ao noho ny asan'ny tompo. Ary fantatsika tsara fa io toerana io a dia mifanila. Raha atao hoe metarina dia atao hoe 200 metatra eo amin'ny fampotsampy lehibe eto Madagasikara ilay hoe tendrombohitra Ambondrombe. Dia asitsika raha nahita fa ray volana nandeha tao amin'ny tele a dia nisy ilay hoe rehefa tonga ry zareo mangataka hoe alefasy zao ny orana e amin'ny finoandro zareo fa tsy ho finoantsika dia avy ny orana. Atsaro indray e ataovy midanika ny enandro e dia midanika ny enandro. Zay zany mbola finoan'ny olona ao anatin'io Ambondrombe io. Ary tao anatin'izay zany a fanorenana ny fiangonana izay nisy mpino tao mbola manompo sampitany fa no mitsifisiana dia nanaika maky an'le vato izy ho karamaina. Fa teo mpamakina vato ry zareo dia maty moa zany. Asa tratry ny aretina ve fa tsika izay zany no finoantsika mpino hoe tonga ny androny, tonga ny fotoana satria an'Andriamanitra ny andro. Fa tao anatin'izay ny enjehan'ny fiarahamonina ilay fianakaviana nampiasy ny havany namaky ilay vato nanorenana fiangonana hoe inona angano na tonga ny havana nareo nanosika ny zanakareo ny vadinareo amaky vato anorenana fiangonana zay mifanohitra amin'ny finoantsika. Zany ry havana mbola hoe hiazaka zahantsika hoe andao atsangana ny fiangonana fa maro ny mbola very any amin'ny elo satria mbola manompo Andriamanitra hafa ny olona, mbola mitoky amin'ny Andriamanitra ty zao tontolo zao ty ny olona. Ary isaorana an'Andriamanitra io fiangonana zay naorintsika io anisan'ny fiangonana lehibe anankiray amin'ny faritra iny. Zay koraita aloha zany sy nalala hoe ohatran'izy reny be an'izy ity rehefa vita fa nataondry zareo vao nresaka taminay ny komity dia nataondry zareo avy telo eniny teo aloha. Taloha zany satrana kely manodidina ny 7 metatra ny lavany sy 1 metatra ny sakany dia ao
ary izy io zany reny fiangonana mitondra fiangonana 420 pasteurony lovy dia rehefa tonga ny fotoan-dehibe paka dia krismasy dia tombo voaliady voalohany miakatra ao daholo ny mpino dia nataondry zareo zany hoe tsy omby ny mpino fa andao hitarina korahita zany tsy nalala hoe nieritreritra zay fa le 4 sur 7 fa rehefa nandeha zany ny fidiana fototra lasa 23 mètres 14 mètres sur 24 le 23 mètres le izy dia isaorana ny tompo zany rehetra zany satria ny toky sy ny fanantenana ny finoanan'i Jesosy Kristy dia hoe anao io ianao nefa nanomboka dia ianao ihany no amarana azy dia izay zany no fiangonantsika any 320 metatra dia ny trano fisainana dia 420 metatra dia 420 metatra ny sakany ary ny aviny 3 metatra sasany zay zany io aviny io zao hoe tsikara-pilazana tsara izay ataontsika zao dia anentsika ny 14 millions d'ariary tsika ary isaorantsika n'Andriamanitra fa nanota be tsika ameno an'izao sehatra maintsona tsamandro zao 10 alina isy ny be satria zay zany no kapasiten'ity tsamandro ity dia nataontsika zay dia vitsivitsy sisa riavana ny ao ambony varotanao fa nagakitsika hoe naninona ny nisany reto seza fotsy reto ny fitiavan'Andriamanitra tafatoetra tao amponareo ny nanery niaraka amin'ny atokopira korahita eto nasitsika extension le izy satria laly le seza maitsomaitso dia nitombo ny réservation zany hoe raha totaly zany lanitsika be dia finoantsika dia zao ho tonga ny akarombelo amin'ny herinandro raha sitrapon'Andriamanitra ny tafo dia nataontsika galvabaka izy io galvabaka mba ho mafia ary matevina tsara azo ekarana tsara zany eo voajerin'ny brao raha ohatra ka hoe misy fanamboarana eny ny tafo izay anambana fotsika ny fiangonana atao voninahitr'Andriamanitra zany Andriamanitra rehefa miasa dia manao zavatra tsara ary ny mpino manana ny fonan'i Jesosy Kristy dia mahatoky ny herin'Andriamanitra izay miasa ao aminy dia mahatoky sy mino fa tsara ny asan'Andriamanitra izay ampanaoviny atsika dia misaotra atsika ry havana izay atokopirany korahita raha nandobo maravarana atsika hatry ny malitsika dia mbola misy réservation ve mbola misy be ve mbola misy zao ve hatramin'ny maraina dia misaotra atsika tonga maro nameno an'izao sehatra maitso na tsamanitra izao ho voninahitr'Andriamanitra tsy foana tsy akory izay rehetra atoraka ao amin'ny asan'Andriamanitra fa misy mbola fanentanana ataon'ny mpanompony eo ao anatin'izany fanatanterahana zany tafy izany dia isaorantsika n'Andriamanitra ny fitiavantsika izay mbola hiasa ao anatin'izany rehetrarehetra izany zay zany ny tantaran'ny fiangonana fa raha ohatra ka efa vonona ny sary raka izy alefaso ny sary isaorantsika n'Andriamanitra fa rehefa tonga daholontsika zany dia ho alefantsika vetivety le sary alefantsika zany le sary dia misaotra n'Andriamanitra dia alefantsika tenatena zany ny sary mba hampatanjaka ny finoantsika fa isika eto Antananarivo mivavaka miona amin'Andriamanitra eo aminatin'ny efitrano tsara tare tony fa ary zareo any miaina manodidina ny satana ny olona etsy mioraka ao ny tendrombohitra ambondrombe makalaza n'Andriamanitra ao mioraka isan'andro san'andro fa ny antsika kosa tsy mba manana izay eo fotoanana toerana ionany amin'i Jesosy Kristy misaotra n'Andriamanitra ry havana izao fotoana izao fa tsy hoely dia iona amin'ny tompo ao anatin'ny toerana anankiray ry zareo dia ny vavahadin'ny lanitra sy amonjena ny fanampino dia misaotra antsika ao anatin'izany dia ndao tsika tehaka ho voninahitr'Andriamanitra tsara ve ny tompo ry havana namentsika tompona ny fahavelomany lafatsika miderana ndao iteka tsara ny tompo ry havana ndao ary eny ary havako makasitraka ny ray aman-dreny mpitandrina nitalika ny fotoana misaotra ny filohan'ny korahita ihany koa tamin'izay fanentanan'izay atsangano hoe ny banderole atsika izay nitondra banderole itsika rehetra ho alaina sary ho ampitaitsika manerana n'izao tontolo izao fa ireo tsika miara-miompona ao anatin'izao hetsika ngezabe zao
e maromaro ihany miaveria aveny mieritsy atosika miavy aty ato amin'izareo poromanitra miaveria aveny betesta amboipoa ambotavo vavolombelona sady hitehaka mafitsika ny orakoraka ao anamanitra. miaraka amiko nareo a manisa telotsika dia miditra le tokopirankora hita ataotsika mafy be mihitsy le isa mba hoenindry zareo ahafahany zareo miditra ao ary manomboka eo raya roa telo. eny tompoko manondro amin'ny roso sasany latsaka dimy zany hoe mbola tsy tara zany ny fanombohana satria amin'ny roa sasany misoratra any amin'ny petadrindrina sy araka ny filazana izay natao mbola manana 3 minitra zany tsika ahafahantsika manao fanentanana fohy mialohan'ny idiran'ny koraita eto dia tiako ihany ny mamerina ity fanentanana fohy ity ry avako izay efa nambarako taminareo teo fa ny faraiky amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao dia anatanteraka rodorodo-piderana lehibe indray isika eny amin'ny FJKM manaritra finoana iarahantsika amin'ny trompetrany polisy pirenena sy ny atokopirany koraita ho avy eo koa ny ampifity avy eo sotro fitiavana ary ny osana avy eo ambojatovo fitiavana eny manaritra indray zany tsika rehetrarehetra eo iezak'izay somary analala dalaka ny fiangonana fa raha itsika ireo zany ny tonga any manaritro zany zao
dia antenaina ry havana fa mety efa isy ho any tokotanitsika noho izany dia mangataka amintsika zany mba ho tonga lolotsika amin'io fotoana io. Mialohany tena anomboatsika dia somary anandrana micro kely vetivety aloha satria nisy zavatra kely niova kely dia somary ho andramantsika vetivety mba ahafahantsika zany tena miaina mianky. Eny ary miara-manisa telo indray tsika dia raisitsika ny atokopirany Koraita. Ndao mafy be mihitsy hoe nirareo ambadika ao ny isa izay ataontsika manomboka ary tsika zao isa roa teo. Ataovy mafimafy voninahitran'Andriamanitra.
eny tompoko fifaliana lehibe ho anay tokopirankora hita avy eo amin'ny efitsika manaritsona no miarabantsika rehetra natratra ity andro lehibe anio ity miaraba manokana ny ray aman-dreny président synodal satria efa tazako eto izy a miaraba ray aman-dreny ary makasitraka ny amin'ny fanotronana mbola ho maromaro ireo ray aman-drenyntsika ho avy eo a fa dia singanina manokana ianao amin'ny maray aman-dreny a dia makasitraka tompoka amin'ny fanotronana ny tonga tsy miaraba honina manotezitra ary mandeha tsy manao velo mansosotra tsy manavakavaka anareo takan-ketsy izay na manososorotra anareo takany volo a fa ataonay itony molo blany dia indray mihododina ihany any fiarabananareo a dia hiarabanareo zay amin'ny alalan'reto hira anankiroa reto a hosolo ny fifandraisantsika tahana satria zay somary vitsivitsy atya ianareo maro a dia ireto hira roa reto no entinay miarabanareo revana dia raiso ampifaliana ara zao araha-patolotray zao tao Vava mitanje masau kechaki yano lau ovite sotu buka hitse nana ubu anisani veiana
ifankaititra ifelonaina famotahinira ayo arabaina tonga soetoana arabaina faheta vahohona isika manatriketoana fa iza moa zany jesosy zany e izy nananambara hoe izany fananganana ny maty sy fiainana izahay minoay na dia maty aza dia ho venona izahay atavenona ka minoay dia tsy ho vady mandrakizay mihinany zany faiana hoe Atsika efa zokizoko olona efa nafantatra ny tantaran'izany atokotiran-koraity zany a nandritra n'izay taona maro izay nitsanganana zany atokotiran-koraity zany a dia atadity an'ireto karazan-kira vitsivitsy ho vetesinay reto ianareo fa maro tamin'ireo zoky tany ariana tany zany a nindrisy fa efa lasa nodimandry izy a
ny aina sy ny anoka atao anatin'reto hira manaraka ireto fa manomboka eto zany a satria zay moa zany ny antony anaovantsika nyty etsika anio ity a etsika faradoboka anaovantsika zay zakany tanantsika zany hoetsika mamita io a tranon'Andriamanitra io a dia manomboka eto dia hosokafatsika amin'ny fomba ofisialy zany a ity vovotsiritra ity misy arona angeza be eto amin'loana eto ry havana afaka mitondra zay zakany tanantsika tsika anaovantsika ezaka ho amin'ny famitana izany tranon'Andriamanitra izany dia hoy ny raha voalohany hoe mamafaza mamafaza raha samy hamafy ihany ry havako raha samy hamafy ihany a tsy aloha ve mamafy ho amin'ny asan'Andriamanitra raha fatrapaniry ny zava-panahy zay hampandroso ny fiangonana no tadiavo-indrindra ny Andriamanitra ivavahantsika tsy mba tsy marina ka hanadino a ny asa ataontsika ho famitana izany tranon'Andriamanitra izany a ho voninahitry ny anarany dia manomboka eto a dia afaka tsika ry havana manatitra zay zakany tanantsika ho fanorenana izany tranon'Andriamanitra izany anolotra nyreto ira efatra reto zany zay a hoentsika miditra ho amin'izay fanokafana ny vovotsiritra zay a hoy ny ira voalohany hoe mamafaza mamafaza ny ira faharoa dia ira mitondra ny lohateny hoe vontoso ny filazantsara ny ira fahatelo mitondra ny lohateny hoe trotratrotraky ny dia everina fa tsy trotratrotraka sika ry havana eo ampanaovana zany asan'Andriamanitra zany ary ny ira fahaefatra farany dia hoe mamangy ny tany Andriamanitra mamangy atsika Andriamanitra ry havana amin'ny alalan'izao seho zao mba hanetsika ny fotsika hanao zany asan'Andriamanitra izany ndao arytsika miditra avy hatranytsika ry havana manomboka amin'ny zao fanaterana ezaka ao amin'ny fanorenana tranon'Andriamanitra izany mamafaza mamafaza
Madagaskara, putus filazantsara, eny nosy Madagaskara, tamany eritreretin'ny naolona monina komaskine, zavany rega, zavany rega, putus filazantsara, eny nosy Madagaskara, putus filazantsara, eny nosy Madagaskara, putus filazantsara, eny nosy Madagaskara, tamany eritreretin'ny naolona monina komaskine, zavany rega, zavany rega, putus filazantsara, eny nosy Madagaskara. Putus filazantsara zala nosy Madagaskara tsika ty Raha isika tsy mitovy, magny andro mahaoly, mananirana antsika ny manire. Te ahoana no havanina hoe, te ahoana no havanina hoa, te ahoana no havanina hoa. Putus filazantsara, eny nosy Madagaskara. Raha isika tsy mitovy, magny andro mahaoly, mananirana antsika ny manire. Te ahoana no havanina hoe, te ahoana no havanina hoa, te ahoana no havanina hoa. Putus filazantsara, eny nosy Madagaskara. Chuchaki Nizira et toi Dalamikitona To ufelfikia To ufelfikia Sacheya Ben iluzama Lulona Zuvina Wacha Sira Rovere Pitai Ka Niechaki Nitani Si Hanibani Fanai Chutiki Yakaso Et toi Dalami Kurisa Luasa Luasa Lumasu Setuma Hadisa Ifa
Vamos
Misaotra tompoko. Ao anatin'ireto ira telo manaraka ireto a no anehoanay ataoko pirankorahita izany atao hoe fitiavan'ny Kristia antsika izany. Fitiavan'ny Kristia ny fiangonana. Ary zany no matery azy, mahatonga azy hilaza amintsika manao hoe miakara any an-tendrombohitra. Mangala azo ary ataovy ny tranoko dia ankasitrahako zany ary ankalazaina hoy ny tompo. Zany fitiavan'ny Kristia antsika zany no anyrahany antsika hanao ny asany. Ka raha mbola tsy miveriny any amin'ny rahony lanitra izy dia mitohy ny asan'Andriamanitra ataontsika ry havana. Tsarovo fa zava-poana izao tontolo izao. Zava-poana ny atao rehetra eto ry havana. Ary zany no tsy maintsy matimatesantsika hibanjina antsika n'ilay fiainana mandrakizay. Dia ilay fiainana an-danitra ampanantenain'ny tompo antsika zany ry havako malala. Dia zany no anetananay anareo amin'ny alalan'ireto ira telo reto hoe esory amiko eny zava-poana Jesosy fitiavana daholo. Andiamo
mialohan'ny diratsika amin'ny hira manaraka dia tiako milaza amintsika ho anareo eny ambony a tsy voatery midiny ety nareo zany a manatitra n'izay ezaka ho ataontsika ho amin'ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra fa misy efa misy sobika eny aminare akaikinareo eny a dia eny ihany nareo zany dia afaka manatitra dia misy koa zany a reo artikla maromaro netiny atokopirankora hoentin'ireo mpikambana mandehandeha eny amintsika eny misy tononkira misy carte ISBN misy DVD sy VCD any a dia hoentin'ireo mpikambana ao anatin'ny koraita andehandeha eny amintsika eny a dia afaka manjifatsika zany fa ny vola rehetra azo amin'ireny a dia hoentintsika manao an'ity asan'Andriamanitra ity avokoa natsoan'Andriamanitra hanao ny raharahany mantsitsika satria izy efa manao ny raharahantsika isan'andro isan'andro fa raha tsy manao ny raharan'Andriamanitra sika dia manjary ataon'Andriamanitra mahita raharary avana ka dia alao hery a mba tena hoezaka angeza be no vitantsika amin'ity an'io ity a ahafahana manangana izany tranon'Andriamanitra izany aoriana n'ity hira anankiray ity a dia manomana sady a ho anareo amin'ny trompetran'ny polisy a fa hiditra ao anatin'ny fanatitra izany tsika aoriana n'ity hira anankiray a ataon'ny atokopirany koraita izay mitondra ny lohateny hoe manao ny raharahan'Andriamanitra ndawal. Come on,
avetrany nareo amin'ny trompetra ny tonga dia manomboka avy hatrany ny fitatazana ny fanaty mandroso nareo trompetra dia ao anatin'ny hira voalohany ataon'ny trompetra zany dia efa manomboka ny fitatazana ny fanatitra tompoko dahory Ajafaveluna akasitraka Jesosy Teniamo Si tenu verena dava kinelo Fanumele paradisa shwa Hem sauja nawe Hem sauja nawe Hem sauja nawe Hem sauja nawe Atsukuni favelu matsana Tupuni lani jesini tanise Lanu me fiena na sini yanine Oize Tsara na wande manito Nyasa na wande manito tsara Imsote Mahagagani herina Nuvanao ni fianganay Atanao zagny mahatsaranay Aminy fiainganay Mahagagani herina Nuvanao ni fiainganay Atanao zagny mahatsaranay Aminy fiainganay eny tompoko anolotra ny fanatitra itsika amin'ny alalan'ny hira hoe ry tompon'ny arena ndeha ara hitsangantsika tompoko amen petraka isika tompoko mialohan'ny idiran'ny korahita amin'ny fidirana faharoa satria efa tonga eto ny ray aman-drenitsika dia ao ny secrétaire général ny fiangonana FJKM dia ao koa ny ray aman-drenitsika eo akaikiny ny filoha teo aloha ny président Marc Ravalomanana dia manasa anareo zay tompoko mba andray fitenenana fo kely reo ray aman-drenitsika ireo dia mba manasa anareo ampanajana tompoko
voaloha teny ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Faharoa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo lohan'ny fiangonana. Miaraba manokana araka ny voalaza teo ny filoha-mpanampy sady braom-pinaikitra fobe teo aloha dia ny filoha président Marc Ravalomanana tonga ety izy miaraka amintsika eo miarahaba tompoko dia mari-pifaliana miaraka mitekintsika ho voninahitr'Andriamanitra. Sotra tompoko. Raha sitraky président mba mitsangana hoany ianao fa mba misy te hitanao dia sotra tompoko mankasitraka. Miaraba ihany koa ny président synodaly izay solotena antsika rehetra misaotra an'i Jesosy misaotra. Miaraba ihany koa ny mpitandrina vady sy ny filoha komity ao amin'ny FJK manaritsy finoana miaraka misaotra ihany koa tsika rehetra. Miaraba ihany koa ny diakonina sy olona rehetra ianareo sampanasa ianareo olona saina niaraka tonga maro tamin'izao fotoana izao neselike koa zao tsy manangana ny azy ihany koa avy any ziona famonjeny miery tsy atosika mankasitraka tompoko dia misaotra. Ny avy ao fobe FJKM sampana sy ny sampana fivonona laika ihany koa tonga tokoa ny présidente miarahaba tompoko ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Sotra tompoko. Ivavaka sikare. Jesosy misaotra anao zay no fotoana anio ijoroanay vavolombelonao fa ataonao miasa zay, omenao tokoa fahasoavana afaka manao ny asanao, omenao raha tsara indrindra dia fanorenana ny fiangonana karombelo so da partany tsy matsinanana. Raha tsy anao no manao ny trano miasa foana ny mpanao azy. Mivavaka izay amin'izao asa lehibe ataon'ny fiangonana, ataon'ny korahita ary ny fiangonanao izay miara-miombona amin'ny fifaliana fampizarana maneho tokoa izany fiombonana amin'ny asa tsara. Manatre Jesosy mitahia azo fotoana izao voninahitra ao rery. Ny anaranao Jesosy nangatana ivavaka izany. Amen. Dia aminarana fobe FJKM mariavana lany filohan'ny FJKM izay afaka voanio izay maraina fa mirasoa antsika izy tsy afaka nanotrina azo fotoana izao miarahaba ary mirasoa amin'ny asa lehibe ataonareo. Dia amin'ny fanetretena voninahitr'Andriamanitra ihany koa nefa dia miara-mijoreto izay ianareo ny vavolombelona fa Andriamatoa président Marc Ravalomanana dia manolotra roa tapitrisa ariary ho fanampiana zao asa zao dia atolotra avy hatrany dia mihoaka amin'ny pasteur avy hatrany le vola efa ty le izy zao ty. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Mankasitraka président, mankasitraka tompoko. Dia zay no ela fa dia omeko ny pasteur Lonteny avy eo président synodaly mamarana azy. Eny ariavana. Misaotra ny tompo mandrakariva izay no fitantana ny mahagaga. Raha nanao an'io fiangonana FJKM Makarombelo izay dia 0 ariary. Ny budget ankora hita ariavana tsy mahavita fiangonana. Fa dia nandeha amin'ny finoana fotsiny hoe andao atsangana. Ny slogan dia ny hoe izay tsy manao ihany no tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ho antsika zany izay anao zavatra any dia tonga dia manao fa ny tompony miasa ary mahavita. Ary dia isorana isika rehetra tamin'ny fikelezanaina samihafa nafana navita ny rindrina treto aloha ary manao ny tafo isika izao. Misaotra manokana ny ao amin'ny foibe FJKM izay nanotrona ity fotoana ity mankasitraka amin'ny président synodal tsy nanao ambanin-javatra izao fotoana izao ho tahin'ny tompony isika rehetra riavana amin'izao asa fanoloran-teny izao. Dia mitodika amin'ny filoha Marc Ravalomanana mankasitraka tompoko ny amin'ny fanomezana dia ny tompo hamaly fity amin'izany rehetra izany fa dia nataonao tokoa ny rahan'Andriamanitra ary dia ao ataon'Andriamanitra ny raharahanao. Dia misaotra indrindra tompoko. Dia misaotra antsika rehetra nanatrika ity fotoana ity misaotra ny amin'ny tolo-tanana maro samihafa ny tompo any hamaly fity antsika tsirairay avy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tompoko. Dia misaotra antsika rehetra. Za moa raha miteny eto za zanako manarotsoa ihany koa. Dia misaotra antsika rehetra mba ireza ry korahita. Ataovy ny asa, ataovy mahita ny asa ny korahita mihitsy ny any Akarombelo. Dia milasoa pasteur.
dia misaotra eze fa eze moa zany teo tsy mba niteny mihitsy fa mba tiafantsika mafy be eze misaotra teo saotra amin'ny fanomezana fa raha maome ho an'ny koraita ianao président dia maome ho an'ny Manarotsoa dia maome ho an'Antananarivo andrefana zay ny tena dikany dia misaotra indrindra amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra antsika rehetrarehetra misy mpiandraikitra fo be maromaro eto hitako eto dia misaotra anareo mpiandraikitra fo be ihany koa fa tsy ataonareo ambany zavatra ny fiangonana rehefa manao azy misaotra indrindra tompoko rahasoa indrindra tompoko makasitraka indrindra tompoko dia hitehaka mafytsika ho an'reto ray aman-drenitsika reto azahoany mamonjy ny toerany avy hatrany dia andray ny koraita itsika ry havana satria efa manomboka madivadiva ariva ihany ny andro eto zay dia maneho fisaorana manokana nireo partenaire anay zany zay partenaire média zany nanampy anay tao ny télévision Viva nanampy anay ny TV Plus nanampy anay ny Amitié TV nanampy anay ihany koa ny MRE dia isaorana daholo reny mpiara-miasa rehetra reny fa izany no ahitana ry havana fa tena rehefa miara-miasa tsika dia mavita zavatra ka dia makasitraka manisa telo indray tsika dia andray ny koraita ataovy mafimafy n'olona tamin'ny voalohany manomboka eto ary isa roa telo ao tsara daholo ve 5 taona lasa zay raha ny marimarina kokoa 7 taona dia ezaka izay hiverina kely amin'izany vanim-potoana zany amin'ny alalan'ny fitafy dia misy hira zay hoe azamanay azamanay ho antsika rehetrarehetra te hiala amin'izany fanahiny zany hoe mamitsangana hoe nampitoerana hianatra fiatsika kely tsika raikitra dao le refrain fotsiny aloha ny anarantsika ray roa telo azamanay azamanay ny amizay mombamombanao rehetra ohatra zay havako hoe azamanay mihoatra lamitrano ireny andrehana atsano kely aloha micro manjary tsy hitanareo ny tanan'ilany dao ary ray roa zay ny anankiray dia ohatr'izao indray ny anankiray mbola ao tsara zay fotsiny dao ary ray roa telo andao ataovy mafy be raha hoena anareo ray roa telo andao ray sisa mino fa zanak'Andriamanitra eto mora mitadidy daholo ao tsara daholo ao ara ray roa dia miara amite eo ihany averina ndray
azamanay miarauta kandamanu ay Faran yeah hey yeah 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 oh yeah oh tsy mipetraka tsony tsika manaraka fotsiny amin'ny fiatsika zay ataony zareo eo ao Zereo angeironi vuruna iru Simama mafina mitinza izire Simitona wana tupita aku Lere pahari numa belu belu nas Fire no beti bautere Hazamanai ho hazamanai hazamanai zambitsa nawe Hita miotani zani Katawaluni fanzakanye Katawaluni fanzakanye Yazamana Azamana nem seu anaro nem seu stunaro Ela zamana nem seu trofinaro Fanzakana de mata sin famarina de lua Azamana Hazamana
aza manao a fa efa ny safidiny anao ny asan'Andriamanitra isika. Andriamanitra koa manao ny asa atsika. Andriamanitra koa mihevitra antsika isan'andro san'andro a amin'ny hevitra mitondra fiadanana fahatsolozaka aza manahy. Ary zany indrindra revana no itsofanay rano anareo. Ianareo rehetra zay nanaiko tanana miara-mandray, osoroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra aminay atokopirany Koraita, dia zany indrindra no itsofanay rano anareo. Satria ny safidy nanaiky anao ny asan'Andriamanitra ianareo a, dia hoy izay aminareo amin'ity raha manaraka ity hoe mpandresy ianao. Ratumba Harisha
asa sambatra manana anao Jeso Apakunaravuravazora Fiainana miaraka aminao arô Tsapako tegna nampiava zaho ny mandeha mizotra amin'ny lalagna anao Jesosy nadignako zay nanahiragna nitavako zao miramiragny zaho tsy nahita mangirane tena sahirane fa managna anao Jeso Jeino natao sambino tena sambatra sanaraka aminao Jeino natao sambino Padese miaraka aminao aiza le te commence padese retraretra tena dignako zay nanahiragna zaho nitavako zao miramirane zaho tsy nahita mangirane tena sahirane falafa manana anao Jeso atao voatrandra hoe ray roa mafy Zao ty anao niakaikinao sy fomomokwe na ino atao zao mankanao Jeso niagnaranao matsotsomokwe na ino atao zao ty anao niakaikinao sy fomokwe ino atao na ino atao zao mankanao niagnaranao na ino atao zao ty anao Jeso c'est fou na ino atao zao malkanao niagnaranao ho atsika rehetra manatrika an'ity seo anankiray ity miara manao ezaka amin'ny atoko-pirankora hita amin'izao fananganana trano zao atsangano hoe ny tanantsika zay tena falitsika androany sotra tompoko ho atsika rehetra zay tonga eto Antsahamanitra manatrika an'ity fotoana ity tena resy lahatra izy atsanganan'izay resy lahatra fa mbola tsy nanota mihitsy izy hatramin'ny nahaterahany ka mandraka androany tsisy nanangana naray ary satria fantatro ny antony tsy nisy nandainga ianareo naray ary nilaza marina avokoa ianareo satria hoy ny apôstôly Paoly hoe tsy misy marinitsika na dia iray ary samy efa nani avokoa itsika rehetra inona moa ny tambon'ny io tariavako ohatrany tseniko tsara fahafatesana ny tambon'ny io hoy ny Romanina 9:7 atsangano hoe ny tanan'izay tsy teo faty noho ny ota zay nataony teo faty daholo zany tsika fa atsangano kosa hoe ny tanan'izay tena resy lahatra fa nanenina izy tamin'ny ota zay nataony hita Jesosy daholo ry amana hitany Jesosy ny tanantsika mitsangana ho atsika rehetra zay resy lahatra fa nanenina tamin'ny ota itsika dia zao ry avako malala ny tiako any an-tanananao
aza midanina ho mpanenina fotsiny amin'ny ota izay natao fa miteza hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy mantsy ny apôstôly Jaona hoe raha miaiky ny fahotantsika isika matoky sy marin'Andriamanitra mamela heloka atsika ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia hoy ny toko izay nataon'i Jesosy manao hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra nilaza manao hoe mandehanao izy toroy manatrika any avaratra zao teny zao manao hoe miverena anao ry Israely mpiotona hoy Jehova fa tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho ary tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay kanefa kosa ekeo ny helokao satria tamin'i Jehova Andriamanitra aho no nihodonanao. Ho anao ry havana izay resy lahatra ianao fa tena naneniny ianao tamin'ny ota izay nataonao te hiantso anao mibebary avako miverena amin'Andriamanitra tia antsika Andriamanitra ary zany fitiavan'Andriamanitra antsika zany mihitsy ny nanekeny anomezany zanan'ilay tokana mba hisolo heloka atsika teo amin'ny hazo fijaliana ry havana. Te hiantso anao aho aza atao amin'ny fiatsaram-belatsy fotsiny ny nanangananao ny tananao nanehonao teo anatrehan'Andriamanitra fa nanenina tamin'ny ota izay nataonao nao fa tena amarina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana ry havako izany fanenenana izany mba ho diovina indray tsika mba ho voavela heloka eo anatrehan'Andriamanitra itsika ry havana. Dia te hanentana anao ao anatin'ny reto hira anankiroa reto andeha aseho atsika amin'ny fomba hita maso eo anatrehan'Andriamanitra fa nanenina tamin'ny ota nataontsika isika ary mibebaka ny amin'izany ota izany tsika ry havana. Anao fanatitra noho ny amin'izany fanenenana izany tsika atolotsika an'Andriamanitra tsy sanatry ry havana tsy mividy famelan-keloka itsika fa maneho anatrehan'Andriamanitra kosa isika fa vonona hibebaka isika vonona hiverina isika aseho atsika amin'ny fomba hita maso zany amin'ny alalan'ny reto hira anankiroa reto hoe neniko ny lasa azo antoka loatra. Cutie
siala nina anutuana hatsanya tumpo fatsariana você azoando que ana Leisofera timisa da urane Soluções na cena urane Escofana na direção As você azoando que ana Azoando calote E nera caminhão zesso Azoando cafó Fana mura na sacha eriano Azoando calote E país antona fiaina cu Zesso Azoando que ana
teninao mapitraka ny loe izy ko fanao mamily ny direction aza sose azo antoky ala ndraindra misy ny olana ekeko aloe fa ny teninao mapitraka ny loe izy ko fanao mamily ny direction aza sose azo antoky ala azo antoka loatra miaraka aminao Jeso azo antoka foana fanamorana zatra herianao azo antoka loatra efa izy mitondra ny fiainako Jeso azo antoka ala afaka midina ty nareo fa misy seza efa manomboka malaladalaka ty fa efa lasa reo ray aman-drenitsika reo tsy maninona afaka midina ty nareo dia afaka miara mideran'Andriamanitra miaraka aminay aty ambany aty raha tsy hoe fafinaretanareo manokana mihitsy ny hoe ny amin'ny faratapony eny dia tsy maninona fa vao may tsara zany fa mahita anay foana ianareo aty zay manana tanana vanana ataovy ambony misy mana-tanana vanana ve rio e ataovy ambony ny tanana vanana ataovy ambony ko ny avia ataovy mafenteko an'Andriamanitra zao rehefa mitena atsangana tanana kavanana dia mioraka asangana ny avia mioraka tehaka mafia mioraka mafia asangana ny tanana vanana asangana ny tanana avia ataovy mafenteko an'Andriamanitra zao misy aminareo zao mbola tsy nitsangana mihitsy fa mipepe teo foana mitsangana daholy anareo tsarehetra zao za mbola misy mipepe marary ka miperaka io mitsangana daholy akoatrany mety hoe tsy afaka mitsangana dia zao nareo zany tokony inona le irany koreteny rasanareo zao aloha e ataovy mafeo atseniko mihitsy polina tsy atsoza Jesosy za matoky anao mbola misy akoatra zay ko ve inona le afako zao aloha ary dia atao mba tena atao tsy mafy be misy ty zavara ataotsika ty mba ho ren'olona ny velana misy fiderana tsatsany mbola maivana tsatsany za efa manomboka tsaratsara dia zao le ataotsika misy aminareo mety nihaino tsara le hira dia misy mitady atory am-pitoerana andao roasitsika kely ny toromaso dia osonareo hoe toromaso kisa toromaso any amin'ny torady daholo ny tanana isa roa telo toromaso misy manao toromaso 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 afaka misambikina venareo esatsy dia misambikina rehefa tariso kely izy toromaso dia osonareo hoe makasiso 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 toromaso makasiso marary tokotra angamba le akiraha io fa tsitsy manao tao ary toromaso dia mikisakisa aloha tonga dia atabatra le dia osy hoe fiderana eoa tanana roa fiderana maivana be toromaso toromaso rehefa ny eoa e mitady atory ianareo
fiderana 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 dia rehefa tarisika andreo zay fiderana tosina re masolaka 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 midona hoe nareo fiderana masolaka misy saropanina tsy maninona tao ary torimaso atao atsika izy torimaso 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 e makasisiny 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 torimaso makasisiny makasisiny fiderana 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 mahasolaka 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 fiderana mahasolaka mahasolaka torimaso 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 e makasisiny 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 torimaso makasisiny 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 fiderana torma nareo se tsy manao dia tato bretika zao ndray ary ray sotanana ny okavananao bonjour hoe bonsoir sa bonjour tsy fantatrony ataovy amin'ny teny anglisy ataovy amin'ny teny sinoa dia sao lesy hoe salamanamako salamanamako sala raha soloa misy esta tsara misy nareo dia mitsikitsiky tsara any nareo fanakaiky zany sao dia avy eo ny awariny tao rehefa hainareo le tsy mila répétition asisa fa maneno tsara tare be tolatola tsara alay sarika re olone tsikitsiky tsara mavena ira tena hoe tega mafeon'Andriamanitra dia any ambony foana ny tany tega mafeon'Andriamanitra zay mifampitantana aoary mahay be reo toa dia toy atsika raha isorotana leo akaiky tao ary fampitantana olona ho any an-danitra zany le resy manohana s'Andriamanitra zao ho any an-danitsika siesta tsara mihitsy zay tega mafeon'Andriamanitra zao na arivariva ary ny andro misy jiro mahafinaritra raha vao modina reo tsy mahita reo jiro mahafinaritra reo fa za mody mihitsy aloha fa vitaitsika samy tsara ny sao any andao ary za tsisy asivy zava-manena amizay zareo dia andao ary Tega fotsiny aloha
asitsika feo ankely zahay tsy maintsy midera zahay tsy maintsy midera tsy mody midera va tena Tama Lamako Avereno Averena Atabaru andao yari tsangana oi misy fietsika ataony ankizy eto dia arahana fotsiny hao raikitra andao ary ray roa andao ary oi Atambaru rehefa tonga eo am'le hoe eo ary le mitsangana miverina mitsangana daholo mora te hijana aneo tsy maninona mihitsy dao ary mahazo mipetraka aloha zany zay te hipetraka I said let's take one to boy. Unina ite. Avisa ite. Asada Verena Atamaru Bora facão sanga na zempeta Atamaru
maro ray ro andama usai Otsaya Miaramte Demuti kut Sion pera kazun Miana kaputzen Kudera wanda mantra fatsara ise Kamedi kasi funinaita Falei beni asani Nós que derani Jehova Sora tufko Soratoko mahafinaritra be miara-midery an'Andriamanitra miaraka aminareo mialohan'ny idirantsika amin'ny hira manaraka dia misy afatra fohy avana tonga eto am-pelantanako mahabe ekipe mako raha vao mitelika afatra amin'ny fahen'ny volana oktobra ho avy zao dia ivahiny eo amin'ny FLM fampiraisana Anosy be ny atoko-pirankorahita zay any tanànatsika iantsonantsika rehefa iara irotoroto any mba hideran'Andriamanitra isika efa mivoaka ny valopy fanasana ao amin'izany 3,000 monja dia mety andalo any amintsika ny tompona andraikitra dia alao hery avana fahasan'Andriamanitra miandry antsika avokoa zany ny hira telo manaraka atolotray anareo hira mitondra ny lohateny hoe ny anjarako ny anjaranao zany omen'Andriamanitra anao ny anjara tsara rehavana satria manaiky hiara-iasa amin'Andriamanitra ianao dia hoy ny hira faharoa hoe ho avy Jesosy efa atombotra ny fotoana mila miomana ao amin'ny fiatrehana an'izany ary ny hira fahatelo ravana hira vaovao ihany izy tia mitondra ny lohateny hoe ifamatotra aminao mino aho fa ifamatotra amin'ny tompo mandrakariva ny fiainantsika sy ny asa ataontsika ravana ndao ary ny anjarako no anomboantsika azy
Jehovah no ansara tufanani kadeana tenaza amen Nazara kutiyeti Nimanau matsukianau Nazara kutiyeti Senyara mena kodore Izari tverana Sitvera nirugu amuta Noeto eraku Can be
Sini salasala fananatuna anao tena mamikurirai eo anilanao mandrakiza tao anatiny aiziny pito ny famosampo no ny posakala hazavana so Faravanao Kaindro apandresinuyana Kiziburitia iputunko antananao Raisuawanao ka hanzaka Si salasala fananatuna manao Tena mamikurirai mialohan'ny idirantsika amin'ny hira manaraka dia misy afatra fory avana avy amin'ny namana mpiara-miasa ny hosanam-bojatovy fitiavana zany
manao etsika ngezabe ihany koa fankalazana ny fahim-polo taona ny zareo amin'ny herin'ny anio a ao amin'ny palais des sports dia iantsoana antsika izany fa ny toyan'ny asan'ny atoko-pirangora hita kosa aorinan'ny anio a dia ny sabotsy fa 7 volana septambra zany isika dia hiakatra ery alasora ao amin'ny FJKM alasora tsika no hiaraka indray ary ny fahavalon'ny volana septambra ny alahady zany a dia ao amin'ny FJKM Ambopo Sud itsika ao indray tsika miona riavana dia anetahana tsika izany rehetrarehetra izany. Reto hira anankiroa reto a dia mamelahana reo a mba hanolotra ny reto hira roa reto a ho an'ny tontorija izay tompon'andraikitra voalohany a amin'izao a fitaovana hita maso zao. Izy ny tompon'andraikitra voalohany miaraka amin'ny ekipany tena hoe mafy ny asan'ireo olona reo a nazahoana nanome zavatra tsara takan'izao. Nanomboka tamin'ny alarobiry zareo nefa teto a hatramin'ny anio zany a dia mbola misehatra ao anatin'izao asa ngeza be zao zareo a tena isorana azy manokana zany raha sitrakareo dia mba omentsika tehaka kely io zareo a fa tena tsara ny zavatra nataony a dia atolotra anazy mafy ny asan'ireo olon'ireo kanefa za mino a fa tsy ny amafy ny asa ny ampiembotra azy fa namafy aza ny asa dia ho ao ambavany mandrakariva ny laza hoe anaraka anao foany zay Jesosy a namora namafy ny asa. Dia izany no ampahirezanay anao tontorija amin'ity hira anankiray ity mitondra ny lohateny hoe raha mafy ary ny asanao a antsoa Jesosy fa izy hanampy anao a ao anatin'izany asa izany.
Fatta di ti,
feo ny tantara fa mbola mitoyantrany hoe tsy maintsy miaritra sy mahafony zava-drehetra fandraisan-toeny am'izao andro ankehitriny izao e Soka mbola mipetraka mba mitsanganana amin'ny toerana hoe nao iara-tolake ao zareo hoe Serges Petrez reo zareo Betela Sud Ambohibo reto zareo Forolangsa Irosat Montikoa Siku fepetra Kuta ulu sore tizao Niftona ni vuna siniale Ina chani na go SPA11 merci Anara kanawa Sa siku fepetra no Niftona ni vuna siniale Ina chani na go Nuna mna uteso Efa ila jonkira Efa manaraka fotsiny tia eo ny feonarandray zay Nan Atao mafy voninahitra Andriamanitra anaraka anao Mafimafy ihany manaraka anao a Manaraka anao a Sasiku fepetre Ny fotoana ny vola sy ny arena Nony amina Ora miarake Fana Manaraka anao a Sasiku fepetre Dia fompona olo izao rehetra izao Nony aminao Jeso Nony aminao Jeso Nony amin'izao Nony aminao Dia foko zao rehetra izao Sola tompo Ie manomboka mivelatra daholo amin'izay mibanderole atsika ao mbadibadika akory zareo amin'ny homonerie protestanta be felatanana mahafinaritra be ny banderole anareo rehetrarehetra ny atony eselike avany meritsy atosika ny ariny averia Betela Sud ao Ambohipo reny ivaniana ankora hita daholo miaramira mafy tsika amin'reto hira anankiroa reto zahay nareo loatra hira voalohany za matoky anao hira faharoa manaiky ao Hey,
di metiandratravo inona mahazo ity mampandresy ahianao Jesu fa nenivaditrodeza sa Jesu tialamina sa nirefizao tena matokiana Sika faorina ho Jesao rehefa matky fa tompotsika rehefa nandresy izao tontolo izao Salukianao ni teny hoe indry zaho mobanga saino mahatonga ihande tsy ananahy ay toy zaho misy tafeotra zany eny an-dalana ale ity afamonona tsinela be misy tafeotra zany eny an-dalana ale ity afamonona tsinela be Alororerare Samatukiana Samatukiana Samse Samatukiana 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 Samse Samatukiana Samse Samatukiana grandissimo pana arugarusa agenti no pace Eke kuraiza ya tulu chawai Eke kufaiza inusita kawai Fana chama fisi mavisa chazizani Ni ake umilu reiraka achaniani Kani famani kiauza ifita tananahu Eke ku avuku fizainu Zainullah
日々を幸yamanana anau Lai Jesus o kiti izai tsimba madau Ni masuna miteri ai fenu fitia No tuki kyu si famuzena Wai doria Karamada kochani fiainaku Ni aizina Debura arantena no fi Havana Sukibio Sachia Manana Anau Lai Jesus Ukiti Izaitsiba Manau Imasuna Miteri Aifen Fitia Nutuki Kyusi Famuzena Waidoria Kanamata Kuchani Fiainaku Iaizina Debula anantena no fi Havana Fa mba mamela ianareo mba hitondra fisaorana tsy hoe adino akory na hoe tsy nirarahina mihitsiny ary nefa koa sanatria tsy hoe manavakavaka fa tsika rehetra mihitsy tokony no hisaorana revana satria tsika rehetra ny fanometanana atao anatin'izao hetsika izao fa mba mamela ianareo mba hosinganiko manokana Andriamantoto soa raha manana mianakavy zay avy narary izy io fa tena niteny mihitsy izy hoe tsy maintsy manatrika an'io fotoana io ako rehefa salama ao izy dia tsy maintsy tonga any ako dia tonga eto izy dimy mianaka tonga eto ao koa zany ny vadiny zay solombavam-bahoaka teo aloha nanao ezaka be mihitsy izy ireo tamin'ny fanampinana tokom-piran'ny Korahita tamin'ny natin'izao ezaka izao makasitraka indrindra tompoko raha sotra Andahorsika anao an'le teka mahafinaritra be teka mafeon'Andriamanitra ity dia mahatolotra manokana ho atsika tsy teneniko ny lohateny ny fandahoary satria izy tonga dia zava-maneno miditra avetrana reo mpandira efa fonony andahoary zay manao akanjo-polina ny tsarehetra mitsangana daholy andahoary satria izy afaka mitsangana daholy mandihy miaraka aminay misaoranareo manao akanjo-polina ny fa mahafinaritra be andahoary
ipude napakesha wanayani Jesus tuku si upamoja ila ushanja madaina ila saku kata ipude napakesha wanayani Jesus tuku si upamoja bali kunesikine bali kukolezane bali kunifisune sinapara napautana bali kunesikine bali kukolezane bali kunifisune sinapara napautana. Manisa telo de manau pulace tozi amape isa rua telu.
mitsangana daholo ny pololanitra zay poniny tany zany pepe zao a mitsangana daholo a pololanitra rehetrarehetra anao ty fiasika mahafinaritra be ty tsika efa hainareo ty fa fataon'ny koraita rehefa miaraka aminareo sambatra ho anio miaraka amin'ny Jesosy fotsiny averinareo a aloha ampianarikely sambatra ho anio miaraka amin'ny Jesosy sambatra rapitso miaraka amin'ny Jesosy sambatra ho atrany miaraka amin'ny Jesosy sambatra mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy latsinainy nisy atalata miaraka amin'ny Jesosy laotinarpisy lakamisy miaraka amin'ny Jesosy somasy asabotsy miaraka amin'ny Jesosy alaty tontoloano rehefa laha tontoloano dia maninona anomponany Jesosy dia misy misaotisaoty misaoty mihitsy e lalalala sady miraka ndao sady tsy zay fiasika ataonao karaha itao ataotsika mafy be mihitsy a ndao ary tsikitsiky tsara neny a zay esiesika tsara fana am'zay zay sambatra maninona kaminy sambatra rapitso Erakambini sambata watani Erakambini jeso sambata mandaksai Erakambini jeso la 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 isa roa telo pepenareo zany zolo ary efa fendraika izy ty moa zany isorana manokany reo namatsika fa ny anaty ao manao koko kely koa raha hitany Facebook fa mijery Facebook ny olona kokoa anareo mijery Facebook rehetra isoran'ireto namany reto a fa mandeha direct Facebook izy ty moa zany reo namatsika reo mandeha fazy dia sao a ny zavatra rehetra fafitsika eto tany eto a andraisatsika valopity any an-danitra satsy zany tsy fony zany ny fikelezanainy dia ho adala be ny tompo faropia fony zay sakalady tsy adala zany mihitsy ny tompo a fa mahazo valopity reo korahity reo firy am'ireo mpanala fanadina no nafahan'ny tompo miazakazaka amin'ny asan'Andriamanitra tahaka zany koa ianao zay atoka eto androany a me ny tompo ny valombavaka ianao androany satria manao anazy tena mahafiaran'Andriamanitra fa zao fosiny aloha ao ren'ny finoana ndao ary satsia izy ao ren'ny finoana ndao ary Asafela isi tivo e fere Nia nada fando kua nawo Na kukula tidunga vini vete Adovisa tukulia tau Kamia sare Sefa samaine Pia nua amilu Sazana zabiufa
manini fete atau bisa tukuni atau kami asare safasa malaite dia noa milu fusa sana sanuha asenda topa topa nanu nane amuren afini finuna tega mapas Tiketon you miss Yafata, the to a tiny to the Katibata, Jello Femanumana, the fan and a danite, as a woman and a foreign, the sun good night now, as a villa is a silver affair, he is a fan of Puanau, the Pulazzi to my Fete, and now he's a Tukuri now. Maybe I saw it, someone like that. Fusa sana sanuva, asenda tupa tupa nanu gabe. Amure, amure, mafini finuna. Tega, mas mas. Lui, yisau, ampara yentisau. Finuna tiara ina sande kasi paufana. Sai fita na wati, era tu fone. Vai sana na vale piti, are kote. Asa bella isi tipo efe. Nia tara vanu kuanau. Ramu palazzi company ni fete. Agau pisa tukuni agau. Kami asare, safa sama laite. Dia noa milu fusa tara sabiuha. Asena tupa tupa nanu kande. Amure, amure, mafini finuna. Amure, amure, mafini finuna. Amure, amure, mafini finuna. Wam sanria famalala. Miurena sa. Asabiu. Arma e fa bema na kariva mnya santupe. Teka mafiona rebata. Aum sangana ray nareo zoar. Sangana ray. Dia rehefa manao sao dia mitsangana moramora nareo. So masistia. Sy ataontsika rehetra eto tany eto dia andraisa design isaran'Andriamanitra atsika. Ka atanan'izany tsy mandeha ny costara, ny bakiraro, tsisy mandeha zany e. Fa zao tsy maintsy mialika fitsarana sika rehefa tonga miala eto amin'izao tontolo zao. Ho azy vonona tsara miaramira mafy aminay amin'ity fa na iolakolaka makay izy ianao na iolakolaka makay tsy maintsy maninona. Ay, dia misy fiatsy ataony koa ray tao manao zao ao isa roa telo. Any fotsiny aloha isa roa telo. Andao ary zava-maneno. Danse, 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 andao
Fanaterana fa unusabarti gaskara si sunu pifafalo mba fonatrena sandahalo isika mba yadapinaritra mba ifandray tanana amizay movansy sa zany ve dawar sa tsisy atanao ramena fanaterana dawar Samket atu batu banyu nama yang biakaca biakaca saya saurenja ceket satif kisau mekamke ejeso kita pinti sama naiknya supaya serat sungai surat bisikyo bacanya fana telan sampai kumbe sungai tapi kai samket banamdu si parati Fire,
sana maratetora subana asuwa zakafani sufianata izara kufana tapita nitinda mahana kita kuwarifita kuisawewi izana tauteata fokazuana hana imaminu watelina fisemageti kosalo sana maratetora subana asuwa zakafani sufianata izara kufana Yatulilandita, aha, silitsurinita hadi. Hemane, siharap, siyani kutanado, teluma masinayan, teluma simasina, hiya kananeta, teluma kulaya, nasami ya telunay male, pamukini mami, uvuki sabato, serapana tatike, sibasane, telumare. Yatulilandita, aha, silitsurinita hadi. Hemane, Jari kutanado, masina teluma, masina, hiya kanareta, teluma bolaya, sabia teluna imare, kini bangi, buku kisabato, sana para tete, sibasane, telumare. Dawari pastora. Maritra mandray ny tsodranotsika efa tsy ho ela tsony dia manotra fisaorana antsika nahatra hatramin'ny farany niaraka tamin'i Jesosy Kristy teto no niraka nampanaovany atokopirany Korahita raha misy ny dera sy ny saotra sy ny voninahitra dia ndao tsika aritehaka ho an'Andriamanitra ray e ho azy reriany ny voninahitra riavana eny ariavana amarana izao fotoana izao isika satria ny président synodaly Antananarivo andrefana moa niaraka tamintsika teo dia angatahantsika izy amarana ny fotoana sy hanao fisaorana antsika rehetra. Ivavaka isika. Isaoranay ianao ry Jesosy Kristy tompo satria fantatray fa ny voninahitra ao no mibaribary teto. Mamelany elokay raha misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Tsy mafina aminao ny antony nahaterahanay ity fotoana ity ary apetraka eo am-pelantananao zany. Mba ho totosa soamantsara ny fananganana ny rava satria ianao ihany no afaka manatanteraka izany. Apetraka eo am-pelantananao ireo fotoana hafa rehetra mbola hanatanterahany fiangonana sy reto zanakay reto na aiza misy zany na roviana ho amin'ny fitoriana ny filatsantsara. Dia mba tsy ho latsa-danja ny tony tamin'ny an'io tiany dia farisian'ireo mpanomponao miorona amin'ny finoana hoentina manatanteraka izany. Dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny fisaorana sy fankasitrahana nyreto teknisianina sy ny zava-maneno itony toerany tony izay tonononay ny fiadananao eto satria napetranao anay. Dia misy mananteny izay fa ny lalana hodinay tsirairay avy rehefa vita ny zavatra eto dia ianao ny tantananay araka izany. Dia ho tanterahanao aminay ihany koa ny tsodranonao masina manao hoe ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia ho an'Andriamanitra riany eny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tsy misy fisaorana firy riavako fa dia fitianiko amin'ny hoe misaotra an'Andriamanitra, misaotra anareo mpanotrona rehetra sy nandray anjara, misaotra ny Korahita, misaotra ny teknisiana sy ny fanamavizam-peo, misaotra ny toerany tia izay napetranao antsika. Tsy anio ihany fa raha mbola mahatsiaro anareo fa mbola misy zavatra tokony hanampinareo ny Korahita dia mbola misokatra ny varavaranao manaritsy ho finoana amin'izay mba hahavitana n'izany trano fiangonana izany. Aza dino reny le fotoana hafa reny na ny any Mertsetosika, ny any Betela Sud, ny any sy ny hafa ihany koa izay voatonontonona teo dia mba hanatrika toy izany ihany koa isika. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Isa roa telo. Santay Tomptale. Merci Gaflia. Hey, 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 hey. Yeah, Jason. Afaride. Afaride. Yeah, Afaride. Afura.
Andao amizay ry atody a. Marina e, efa hariva be. Mody amizay sika ka. Ka ho iaho e mifakatiava Sono